Fa nivoaka tamin'ny fahanginana kosa androany ny komity mpanara-maso sy ny fanatanterahana ny tondrozotra na ny CSC taorian'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny voaka-pifidianana isany nampatsiahivin'izy ireo tao anatin'izay moa ny tsy tokony fitanilan'ny ny fitondrampanjakana ao anatin'ny kiondalana lalovan'ny firenena tahaka izao. Marc Antoine Tsirakotorzon. Milama amin'ny akapobeny ny fizotro ny fifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihojiana voaloha na dia nisy lesoka tsapa ary manantena fa ho betsaka hatrany ny tafitry ny malagasy amin'ny fifidianana ho avy izao raha nambaran'ireo mpikambana eo anivon'ny komity mpanara-maso ny fanatanterahana ny tondrozotra na ny CSC androany maraina teny Foibe ny teny 67 hektara. Ao anatin'izay fanatanterahana ny tondrozotra izay indrindra dia niantso ireo tompon'andraikitra tsirairay ireo lehibe any CSC ho amin'ny fanajana hatrany tsy fiandaniana mandritra ny fifidianana. Ny tondrozotra izay nosoniavon'ireo mpisehatra politika folotoko dia efa tonga lalàna eto amin'ny firenena mandritra ny tetezamity. Izahay CSC dia notendrena anara-maso ny fanatanterahana izany. Koa izao no lazainy andiny faharoa. Le processus de transition neutre, inclusif et consensuel devra aboutir à la tenue d'élections crédibles, libres et transparentes à Madagascar. L'indine Fadimbi Foucault de Mlaz, le président, le gouvernement, les chefs d'institution et l'ensemble de l'administration de la transition doivent rester neutres dans la période de transition, en particulier dans le processus électoral. Izay CSC dia tsy mianina amin'ny fampiharana ny soratry ny tondrozotra ihany, la lettre. Fa mijery indrindra koa izay takininy fanahany zany tondrozotra zany. Ny fahazoanay CSC ny fanahany zany tondrozotra zany dia ny hiezahan'ireo mpitondra sy mahefa hikatsaka hatrany izay hivoahana amin'ny krizy. Mba tsy hisian'ny tsindrinila mba hisorohana ny savorovoro ateraky ny henjandroa amin'izay mety ho fatafitohinany andaniny na ny akilana. Le président, le gouvernement, l'ensemble de l'administration de la transition et toutes les institutions de la transition doivent s'engager, chacun, en ce qui le concerne, à adopter des mesures de sécurité et de confiance pour créer une atmosphère sereine et apaisée. No mafisin'izy ireo any koa fa tsy tokony alina amin'ny fanatanterahana tondrozotra ny fanapa-kevitra izay noraisin'ny gouvernemanta. Momba ny didim-panjakana voalazanareo dia nahita tokoa ohatran'ireo izay moa tsy anatin'le manapaka an'izany. Izay no mampahatsiahy hevinay hoe mipetraka mazava ny voalaza ny tondrozotra momba n'io tsy fiandaniny io. Ka dia mbola mamerina izay na dia misy zany didim-panjakana izany hoe tsy tokony hiala amin'ny esprit tondrozotra ny fanatanterahana zany didim-panjakana zany. Dia le voalaza ny andininy 520 tokony hijanona tsy hitanila ny ao amin'ny androm-panjakana misy amin'ny tetezamity. No marian'izy ireo any koa anefa fa misy fitarainana avy amin'ny ankolafiravalmanana tonga eny am-pelatanan'izy ireo mahakasika indrindra izay resaka tsy fitanilana izay mandritra ny fifidianana izay. Nanamafy any koa ireo mpikambana eo anivon'ny CSC fa tsy hitsahatra mampatsiahy ireo tompon'andraikitra hitsatsoka azy izy ireo amin'ny fampiarana ny tondrozotra.